Ivadika eo amin'ny taranja bola lavalava isika manomboka eto hanomboka tsy ho ela ny fiadianany amboaran'ny filoha eo amin'ny taranja bola lavalava mitondra fanazavana mikasika indrindra ny fizotra izay efananana izay Atoa Marcel Rakotomalala filohan'ny Malagasy Rugby mitondra fanazavana ihany koa izy mahakasika ny karapilanovanà vaovao ho an'ny taranja ity. Ny coupe de président amin'ity taona ity zany dia misy fahasamihafana kely azy tsy takany hatramin'izay zavatra roa mahasamihafa azy voalohany aloha zany open izy zany hoe ze nanoratra anarana taty amin'ny Malagasy Rugby zany dia mandray anjara daholo amin'ny coupe de président dia arakaraky ny isan'ny fileovana nitsoratra anarana ny san-gazeta aty zany no anaovana ny formule ny compétition fa ny zavatra misy zany dia éliminatoire directa ny coupe du président mahakoupy azy zany moa zay dia éliminatoire direct dia ny ho farany moa zany no manao finale. Koran'izay ny zavatra mahasamihafa azy koa zany dia misy manokana ho an'ny coupe du président zany ho an'ny avy any amin'ny faritra ka ohatran'izay ihany sisy éliminatoire ohatr'izay ihany izy miara-tonga eto zany le avy any amin'ny faritra zany dia mandeha ny match amin'le herinandro farany alohan'ny anaovana an'ilay finale ny coupe du président le open eto Analamanga zany dia mandeha mitokana ny avy any amin'ny faritra dia misy finale zany ny finale koa zany ohatra ny eto Analamanga ny avy any amin'ny faritra zany izany dia mba hijerevantsika sy hampandrosoana le rugby any amin'ny faritra mba hoe misy mahazo ny coupe de président koa ny avy any amin'ny faritra. Zay zany lay option anakiroa apetraky ny Malagasy Rugby amin'ny coupe du président tamin'ny tompilalaovana 2017 izay mamarana ny tompilalaovana 2017 licence ary mifarana amin'ny 30 juin zany hoe tsy maintsy vita daholo zany ny licence rehetrarehetra na ny eto Analamanga na ny any amin'ny faritra amin'ny 30 juin efa tsy vita amin'izay zany dia tsy mpilalao ary ankoatran'ny mpilalao dia manana licence daholo ny olona rehetrarehetra atao amin'ny tontolon'ny rugby manomboka izao amin'ity taona ity zany ary na inareo mpanao gazety ara-panatanjahantena dia nomen'ny Malagasy Rugby licence nareo zany hoe licence iny entinareo miadika zay zavatra rehetrarehetra karakaray ny Malagasy Rugby. Zay zany ny mikasika ty resaka licence ty fa akoatran'izay techniquement ty licence ty zany raha mijery azy nareo dia tsy misy afa-tsy ny sary sy ny miantetin'ny Malagasy Rugby sy ny zay zavatra rehetrarehetra mikasika ny visa resaka